ananako ny harena be tsinonao raha tsy eo ny fity na te ananako ny fahaizana be tsinonao raha tsy eo ny fity Falmanolotra ny fiarabana amintsika tsirairay avy indray tratra ity takariva ity. Andro fahaefatra isika androany amin'ilay seminera momba amin'ny fanambadiana. Ny lohevitra izay nofakafakaina sy ahodiniana mandritra ny herinandro dia ilay hoe iza no hovadiko. Ary mankasitraka anao ry mpiaino ajaina. Isika ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy miaraka aminay amin'izao fotoana izao. Maniry tokoa mba ho tahian'Andriamanitra ane isika rehetra ary hisy fivoarana lehibe eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanarana izao fandarana manokana izao. Ho vanomboantsika izao fotoana izao ary dia manasanao izay hiara hivavaka aminay. Ry iranay tsara indrindra sy masina indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny nandaminanao indray ny fandaharam-potoananay. Izao fotoana manokana izao ahafahanay miaino indray ny teninao. Ankehitriny Andriamanitro dia mamondrafo aminay ary mamelany taridalana izay noraisitsika avy amin'ny ten'Andriamanitra mahakasika an'izany ary mazava ny taridalana izay nomeny ten'Andriamanitra atsika omaly mahakasika le hoe iza no vady. Mazava mihitsy zany le voalazan'ny ten'Andriamanitra fa andeha amafisitsika le izy zany zany hoe tsy tena hoe amerintsika fa amafisitsika mahakasika an'le hoe iza no hovadiko zany araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Raha ny faranatsika omaly zany teo am'le hoe ny fomba namoronan'Andriamanitra an'lay vady dia napatorian'Andriamanitra i Adama. Avy eo dia naka taolana avy amin'ny Adama Andriamanitra dia nanakombona ny nofo dia namorona vady ho an'ny Adama tamin'ny alalany zany taolana izany. De zay natonga ny Adama rehefa nahita anyevy izy zay nentin'Andriamanitra teo aminy
ilay vady zay ko tsara mafisina namana ivon Andriamanitra no nitondra an'ilay vady teo amin'ny Adama fa tsy Adama no nandeha nivezivezy hitady hoe aiza moa le vadiko tsy zay le izy fa Andriamanitra no nitondra n'ilay vady teo amin'ny Adama de rehefa tonga teo amin'ny Adama Eva zany dia niteny Adama toko sy andiny efa hitantsika zay omaly leo amin'le Genesis toko faharoa ny andininy fa 3 de ozizy i Adama hoe taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity zany hoe tena resy lahatra zany i Adama tamin'izay fotoana zay fa tena iray aminy zay zany izy hoe une seule chair ozy izy ny fiteny tena iray aminy nofo iray aminy ilay vady rehefa tonga teo aminy tena mazava iny fanazavana izay hitantsika ary zay ary fantatsika rehetra ny fototra ara-baiboly makasika ity hoe iza no hovadiko ity androany ny loha hevitra faefatra zay hodiniantsika de le hoe andeha aho satria efa fantatra izany zao ny amin'ny taridalany soratra masina sy ny hamantarantsika izay tokony mivaditsika de ny hoe andeha aho iroso am'izay fanambadiana izay indray ahoana indray ary ny toromarika izay omeny ny baiboly ary inoko fa mangetaheta izany isika rehetra am'izao fotoana izao inona no amboaran'ny soratra masina raha toka tapa-kevitra iroso am'dingana am'izay fanambadiana izay isika eny azy amafiso kely zany le teo zany voalazako teo zany dia tonga de miditra am'lay toynsika zany de hoe hitanao zany namana Ivon fa rehefa tonga teo aminy teo amin'ny Adama i Eva le vadiny dia tena resy lahatra i Adama hoe tena taolana avy amin'ny taolako marina ary nofo avy amin'ny nofoko ity vadiko ity ary resy lahatra izy fa tena iray aminy ilay vadiny ary zay any ko ny vadinao dia tena iray aminao io vadinao io de izay fahafantaranao an'izay zany dia tokony manova na ny fomba fihetsikao amin'io vadinao io na ny fomba fifandraisanao amin'io vadinao io ohatra zany zao ka ohatra tsika hoe mpivady dia misy zavatra am'seho zany am'izao fotoana zao misy mpivady zay mifamono sady zany de ohatra mampieritreritra le izy hoe fa maninona mifamono le mpivady kanefa nakamban'Andriamanitra ho nofo iray ane izy ho tena iray ane ho tena iray nakambana ho tena iray zareo de maninona mifamono de lasa ohatrany hoe raha laitsika zany le voalaza le ten'Andriamanitra hoe nofo iray zareo le mpivady de ohatrany hoe mamono tenany zany izy rehefa mamono an'le vadiny izy de mamono tenany ane izy am'izay fotoana zay de misy ihany ko endrika mahasamihafa zany isehony zany eo amin'ny fiainan'ny fanambadiana am'izao andrenatsika zao misy mampijaly ny vadiny misy manao tsinitsinina ny vadiny misy tsy manome sakafo sy ny sisa hoe ahoana moa hoe tsy omena sakafo le vadinao nefa tenanao ihany anio hoe taolana avy amin'ny taolanao nofo avy amin'ny nofonao io araka volazany ten'Andriamanitra zay le antsona hoe vady de arak'izany zany fa toy ny mampijaly ny tenantsika ihany isika raha toka mampijaly ny olona zay miaraka am'sika zay indrindra ary izay namana Ivon mahatonga ny ten'Andriamanitra tsy makasitraka ny fisaraha-panambadiana zay mahatonga ny ten'Andriamanitra tsy makasitraka ny fisaraha-panambadiana satria rehefa nakamban'Andriamanitra ho nofo iray lay mpivady zany dia tsy afaka misaraka intsony satria lasa iray izy zareo fa tsy roa intsony izy izy nyteny Jesosy na Mateo 7:20 de izy Jesosy hoe tsy roa intsony izy fa ray izy izy ho nofo ray de ahoana moa ny anasarana ny zavatra anankiray ohatra zao zao ty ratsatanako ity anankiroa reo le anankiroa le mpivady aveo natambatra de lasa anankiray de ahoana ny anasarana an'ty tsy afaka intsony lasa maratra raha ohatra hoe ty sarana ty anankiray ty de lasa maratra
Ohatran'zany zany zavatra miseho hoe ny fisarahana rehetra zany dia misy ratra foana ateraka zany. Mankasitraka anao pasteur ny amin'izay andeha roso amin'ny fanambadiana zany zao ny olona anankiray a inona no ambarany sorosio enazy tokosy andininy voraisitsika mazava voalaza ny ten'andriamanitra ndao tsika maky ny ten'andriamanitra ao amin'ny andeha vakitsika ao amin'ny amosa andeha vakitsika ao amin'ny amosa tokosy andininy efa mahazatra atsika izy io amosa toko fahatelo andininy fahatelo amosa toko fahatelo andininy fahatelo hoe efa fantatra zany zao a dia iroso amdingana am'izay zany a amosa toko fahatelo andiny fahatelo ahoana voalazany tena de ozy izy ho tafaradalana vany roa raha tsy efa nanino izy izy ny fanaiky voalazanao mila mifaninina aloha mila mifanaiky mila mifanaiky tsy afaka hiara-dalana mihitsy lay mpitovo anankiroa raha tsy efa mifanaiky azonao zany izy anankiroaky ary le mifanaiky tsy miafinafina fa le mifanaiky eo na ten'andriamanitra ndao ny maky ny ten'andriamanitra tsika e ao amin'ny zakaria re ndao vakitsika ny ten'andriamanitra ao amin'ny zakaria no andeo vakitsika zakaria toko fa malaky azafady malaky toko faharoa ny andininy faefatra ambiny folo malaky toko faharoa andininy faefatra ambiny folo ahoana voalazany ten'andriamanitra de ozy izy nefa hoy ianareo nahoana satria de noho am'izay ny voalazany ten'andriamanitra satria jehova novavolombelona ny aminao sy ny vady ny fahatanoranao izay nofitainao na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy ao izy tena mazava voalaza ten'andriamanitra izy azo izy mivavolombelona jehova mihitsy zany Jehova mivavolombelona eo amin'ny fifanekeny fifankatiana zay eo am'le fifanekena de jehova ne mivavolombelona e raha misy zany mpitovo anankiroa zay mifanaiky fa hiara-dalana de tsy olona no vavolombelona eo satria mety tsy misy olona manatrika ane zareo mifanaiky anabadika any e azony namany ivona izy izy anankiroa sendra tafaraka any de mifanaiky any izy hoe ahoana ianao ve tia za tia anao hiaraky tsika mifanaiky any izy zany e de izy aozy izy mivavolombelona an'izay fanaikena zay jehova ne mivavolombelona le fanekena e de rehefa jehova mivavolombelona le fanekena de inona ny dikan'izay amin'andriamanitra inona ny dikan'izay amin'andriamanitra ao amin'ny matio toko voalohany ny andefa valo ambiny folo anovakitsika ahoana voalazany ten'andriamanitra matio toko voalohany ny andeny fahavalo ambiny folo de ozy izy ary naty rano jesosy kristy de toy zao de zao zany midingana zay nyseho zay nataony maria sy josefa rehefa de no tsara rehefa nanaiky zay le hoe mifanaiky a rehefa nanaiky maria reny jesosy ho fofombadiny josefa zay ke zany le izy namanivao mahazava be zany le voalazany ten'andriamanitra hoe enao zany a rehefa nahita rehefa fantatra zany hoe iry le vady le hovadiko dia miroso amdingana am'izay zany ianao de mifanaiky aloha nareo anankiroa mifanaiky eo anatrean'andriamanitra andriamanitra vavolombelona le mifanekena rehefa fanekena zany zay zany tsara tsindrina rehefa fanekena zany ny amy resaka fanabadiana na aizy io na aiza anaovana azy de andriamanitra mivavolombelona zay zany mahatonga le hoe raha misy mpitovo anankiroa mifanaiky de tsy tokony hisaraka izy satria andriamanitra ane nivavolombelona le fifanakina nataondrareo e ary efa mifanaiky izy araka mivolazan'le matio toko voalohany andifa valo ambiny folo dia mpifamofo izy eo manomboka atreo rehefa mifanaiky dia mpifamofo amin'andriamanitra ny zavatra misy mantsy pasteur tokoa am'izao fotoana izao de misy zany hoe fifanekena izany ary maro ny tanora no velotaraina na ihany ko lasaka ao anaty fisalasalana ny amin'ny hoe niaraka tamin'ny olona hafa izay efa nifanaiky
kanefa afaka iambolana dia tapaka tamika ilay fiarahana toy ny hoe misy fifamitahana ve zany ao ambadika izany ny any ko mbola tsy fantatra tsara le hoe tokony izy ve lay hovady ary misy aza ny sasany mitety etsy ero mihitsy mifanaika etsy de tapaka izany de ave mifanaika etsy indray dia misaraka indray miteraka ratrapo ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany izany rehetra izany eto ny baiboly de milazany amin'ny hoe fifanekena tsy tokony isaraka inona raha no mbola afatra ambarany baiboly raika ambyroapolo zao vaky ny teny nihitsiny ary amin'ny fitiavana sy nindra foy ianao manantanja be ilay teny eo hoe hofofoky hovadiko mandrak'izay tsy le izy zany tsy fotoana voafetra fa mandrak'izay arak'ilay fitenenana hoe toy ny lambana koa ka fatiny isarana zay indrindra raha sanatrika misy am'izany raha ho avy ny tompo de hiara-itsenany tompo eny amin'ny raha indrindra le izy hoe hofofoko hovadiko mandrak'izay ianao fa tsy hoe na hivaty sika na tsy hivaty tsy zany mihitsy ny voalaza ny ten'andriamanitra fa ny ten'andriamanitra tena milaza mazava hoe hofofoko hovadiko mandrak'izay ianao zany hoe rehefa ny fanaiky zany ianao zay le hoe engagement de ohatrany hoe engagé zany ianao am'izay fotoana zay am'le olona de zay le hoe hofofoko hovadiko ianao zany hoe ny aboutissement zay zany ny afaran'le engagement zany vady ny afaran'le engagement mazava be zay afatra namytany ray aman-dreny pasteur ho antsika izay makasika ty hoe famofona tsy mahaefa n'le izy fa tsara kokoa zany ny mandinika sy mamakafaka tsara zay vao miroso am'ilay dingana de eo indrindra namanivon no manoro hevitra atsika ny ten'andriamanitra mba isoroana amin'ny resaka hoe famitahana sy fahadisom-panantenana sy sisa ka mahatonga ny tanora le andray fanapaha-kevitra hoe za ranga tsy hanambaty tsony raha zany izy tena leo za tsy hanambaty baiboly efa manome sahady vaolana any am'izay de ao am'le teno amin'ny tononkirany solomona misy anazy naovakitsika le izy tononkirany solomona toko 7:5 de ozy izy mivoalazany ten'andriamanitra tononkirany solomona toko 7:5 zao mivoalazany ten'andriamanitra de hoe aza manaitra ozy izy na mamony fitiavana raha tsy efa sitrapo mazava be le torohevitra aza manaitra na mamo ny fitiavana raha tsy efa sitrapo zay mahatonga le hoe jelo tsara fa miverina any am'le fototra foantsika de hoe andriamanitra ne no mahafantatre ary andriamanitra mihitsy no nahita tamin'ny adama hoe tsy tsara raha irery ity olona ity de andriamanitra mahafantatra hoe eto ny fotoana zay ilan'ny ty olona ity vady sahaza ho azy de andriamanitra no manome an'le vady amin'ny fotoana zay ilana azy indrindra de zay mahatonga le ten'andriamanitra mivakitsika teo hoe aza manaitra aza taina na foazina le fitiavana raha tsy efa sitrapony anisan'ny tsetsatsetsat tsy aritra kely ao anatin'izay pasteur le hoe manaitra ny fitiavana iza moa io manaitra le fitiavana io lay tompon'lay tenany mihitsy ve sa misy olona izay tonga am'resaka aminy ka mamoa an'lay fitiavana sa izy roa samy mifanaitra mifampiankina am'izay eo manaitra ny fitiavana izay ny amalena zay zany de tsotra fotsiny hoe andriamanitra ny fototra zany andriamanitra ny fototry ny fitiavana andriamanitra de fitiavana zay le fototra napetratsika tany am-piandohany andriamanitra fitiavana de andriamanitra no mampitoetra ny fitiavana ao anatinao fa tsy anao no mamolona fitiavana fa andriamanitra ne avy amin'andriamanitra ne fitiavana fa tsy anao nato anatiko aty andriamanitra de fitiavana ary avy amin'andriamanitra ny fitiavana de zay mahatonga le hoe andriamanitra ny mahafantatra ny fotoana ny amin'ny fitiavan'ny olona anankiray fa tsy avy am'le olona zany le izy na avy amin'ny toejavatra zay miseho de zay le tsotsika am'le fiteny hoe coup de foudre sitsika hoe tena tratrany coup de foudre amin'ny fotoana tsinampoza de
tampoka lizy de tsy tampoka zany io fa Andriamanitra no mahafantatra ny fotoana zay mety indrindra ifoazan'le fitiavana am'le olona anankiray sy ny ilany an'lay vady sahaza ho azy pasterany am'izay satria tena manandanja tokoa amin'ny fotoana mety de zay vao foazina ny fitiavana satria raha lasa loloatra tokoa izany de maro ireo mamono fitiavana loatra ka tsy mahatanty ny vokatr'ilay izy misy ireo zay mamoy fo mandray fanapa-kevitra tsy izy misy aza moa rentsika mihitsy hoe mamono tena no ny lafiny ara-pitiavana izay de zay le hoe lasa loloatra koako ho lantsalanjaina ary ankinina amin'Andriamanitra izy satria Andriamanitra no mahalala ny fotoana mety andiary ho toizantsika ny famakavakanan'izy ity pasteur ny amin'ny hoe inona ara no mbola azo ambara am'izay hoe firosoana ho ao amina tokantrano na ny fanambadiana izay eny ary tokisandrena anankiray no vakitsika sady io zany mamitina an'lay lohateny hoe andeha aho anao dingana zany ianao io de ao amin'ny Genesis toko 2:4 Genesis toko 2:4 zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra ary noho izany ny lehilahy miaraka amin'io koa ny vehivavy fa tsy ny lehilahy ihany ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny de rehefa mikambana amin'ny vadiny de o nofo ray ihany izy ireo izy zay le voalaza ny ten'Andriamanitra mandao ny ray sy ny reniny de eo le hoe andeha aho rehefa ianao zany ny roso am'izay fanambadiana izay dia misy an'io le voalazany ten'Andriamanitra io hoe mandao ny ray aman-dreny fandaozana tsy hoe aona re zany ilazantsika anazy tsy hoe fanaovana faniliana ny ray aman-dreny na hoe fanaovana tsinitsinina ny ray aman-dreny tsy izay le izy fa le hoe fandaozana dia séparation zay ny ilazana anazy miala ao am'le ray aman-dray le hoe mandao dia zay endrika le hoe fandaozana zay dia miseho amin'ny lafiny maro samihafa zay mahatonga le hoe ny tanora zay miroso am'le fanambadiana de tokony misy zavatra efa voomana azony namany ivon fa mifandray daholo zany zao le lohateny zay nivelantsika hoe tsy maintsy misy zavatra efa voomana avokoa ao mba ho tanteraka le hoe fandaozana lay ray aman-dreny zay le hoe fisarahana amy ray aman-dreny eo amin'ny resaka ara-pitantanana fisarahana amy ray aman-dreny eo amin'ny tokatrano fisarahana amy ray aman-dreny eo amin'ny asa zay atao sy ny zavatra maro samihafa zay zany le hoe miala amin'ny ray aman-dreny na hoe mandao ny ray aman-dreny fa misy endrika hafa ihany ko izy io namana Ivon le hoe fandaozana ny ray aman-dreny dia le hoe fialana ao amin'ny tokatrano ny ray aman-dreny zay le hoe efa lehibe le akizy dia andeha ikopa-kelatra ozy izy mifitenitsika andeha ikopa-kelatra satria efa lehibe zay le hoe mandao zany am'izay fotoana zay mba ikambana aza diny koa zay fa tsy hoe mandao de tsy hita hoe andeha ho aiza fa miala ao amin'ny ray aman-dreny dia mikambana am'ilay vady ary ho nofo iray ihany mazava tokoa izany ambarany ten'Andriamanitra izany ary hita eo am'izay famakavakana rehetra izay zany fa rehefa tonga lay fotoana mety dia ingain'Andriamanitra ianao hiala amin'ny tokantranonao ka anorina tokantrano vaovao indray de zay le tena tanteraka tokoa le hoe tokantrano fa tsy hoe mikamba trano le izy moa zany mety misy ny hoe mikamba trano sy ny sisa fa tena mitokana mihitsy zany na fitantanana ny ankohonana tsy miditra lalany am'izany tsony ray aman-dreny sy ireo maro samy hafa zay efa disy fantasika loatra momba an'izay ao anatin'izany rehetra izany ary efa lavalava izay famelabelanan-kevitra izay nataotsika teo izay koa andeha ary ho fitiantsika ao anatina minitra vitsy izay pasteur eto amin'ny mpamarana anazy enary ndao ary ho fitiantsika le izy
dia ohatran'izao zany ny amatinitsika anazy hoe ny olona anankiroa ny mpitovo anankiroa zany dia tsy ho tafaradalana raha tsy efa mifanaiky. Ny dingana voalohany zay atao dia mifanekena, engagement mifanaiky. Ary azadino fa misy vavolombelona le fifanekena de tsisa fa Andriamanitra mihitsy tsisan'izay mihitsy, fa rehefa miroso am'izay le fifamofona izay a dia manana tanjona mazava tsara de ny ovady mandrak'izay. Ary efa miroso am'izay fanabadiny izay dia eo am'izay le tanteraka le hoe fandaozana eo amin'ny ray aman-dreny, fialana ny eo amban'ny fitantanan'ny ray aman-dreny a sisia, satria efa manana ianao zay zany le hoe efa manana ny asanao, efa manana ny tokantranonao, efa manana ny fonenanao, ary efa mitantana zay le hoe hitandrina, efa mitantana manokana ianao am'izay fotoana zay. Mankasitraka ray aman-dreny pasteur ny am'izany avatra manokana izany. Mankasitraka anao mpiaino ihany koa miaraka taminay tao anatin'izay fotoana rehetra izay, antenainay fa nitondra soa ho antsika tanora rehetra izany afatra lehibe izany, andeha ho faranana amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao mandrakariva izay no ny amin'ny teninao, marina ny teninao, ary ny teninao dia fanilo sy fanazavana ny tongotray, mitarika anay ny teninao amin'ny lalana marina zay tokony izoranay, indrindra eo amin'ny resaka fanambadiana, mba tsy hatonga anay andehana amin'ny lalana tsy izy zay tsy azahoanay fitahina, fa mety anapotika, mety animba ny fiainanay mihitsy aza. Misaotra tompo no ny amin'ny teninao. Ankehitriny nefa de mahatsapy izay fa nisy ny fahadisoana zay efa natao, mety nisy ireo efa nifanaiky kanefa tsy tanteraka ny fikasana. Enao mihitsy anefa ny vavolombelona teo amin'ny fanekena, mifona aminao zay Andriamanitra ny amin'ny fahadisoanay, mifona aminao ny amin'ny eloka zay natao, fa am'izao sisa izao dia amboaro izahay, ahitsio ny fiainanay tsirairay avy, dia mitahi anao ny tanora tsirairay avy, ary mitahi anko ireo zay ao anatin'ny fanambadiana ka mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy ane ny aitsika ao anatin'izany. Am'izay fotoana izay mahita soamanantena izay ny mbola hiarahanao aminay hatrany hatrany, fa mialohan'ny tena isarantsika sady fanaovam-beloma, andao isika rehetra hiaraka anao ilay hira ny tarika alison ny tia sy ny dina. Fakahita waze nitia siniti fanambadinya, fa izy no mandaty